Ampifaliana trano indray tompoko lahy sy tompoko vavy no mbola ifampiarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandarana imaitso. Rehefa miresaka imaitso isika dia ny tontolo iainana. Raha faritana kely ny tontolo iainana tsy izina amintsika rehetra fa ny voary rehetra izay manodidina antsika zanak'olombelona dia tontolo iainana avokoa. Mifandray indrindra mahakasika izay ny vahiny ny fandarana imaitso ho an'ny androany dia Andriamatora Rakotomalala Edmond izay mpandinika ny zava-maniry, mpandinika ny voary, mpandinika ny manodidina eo amin'izay hoe tontolo iainana izay. Araka ny nambarany amin'ny mampandinika azy dia misy dikany avokoa izao tranga rehetra izao. Eto tsy dia manasa anao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Noho ny fahaizanay manokana izay talenta nomen'Andriamanitra anay mba afaka handinika sy hijery ny zava-misy amin'ny fari-piaina antsika aty ambany masoandro aty, dia mazava ho azy fa raha mahita ny toe-piainana sy ny toe-pirenena ary ny toetry ny olombelona amin'izao fotoana izao dia mampahatsiahy ho an'ireo manan-tsaina sy ho an'ireo manam-panahy fa maraparangan'Andriamanitra ny tantarany noa izao zavatra hitantsika maso izao. Satria inona ny antony? Raha teo amin'ny fizarana voalohany Andriamanitra tamin'ny azo lazaina hozo ahatsotra azy dia ny repoblika voalohan'Andriamanitra dia Adama sy Eva no atao hoe napita tanany sy napita ritsany an'izay repoblika voalohany izay, ary nomeny fahalalahana, nomeny fitiavana ka nahatonga ny taranak'i Adama ny tombo ary ny hitatra azy hatrany dia ny diso ny hoapefy loatra noho ny fetrany men'Andriamanitra zany ny fiainan'ny zanak'olombelona tao amin'ny repoblika voalohany. Satria Andriamanitra tsy mba nanana lalam-panorenana maro ary izy tsy mba nanana an'izany atao hoe didy maro dia maro izany hamezana ny tany fa roa ihany. Dia izao rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Kanefa moa ny olombelona nandà an'ilay teniny ary ny hoapefy noho ilay fetra nataony dia voatery no faranany teo amin'ny safidrano ny fizarana voalohany tamin'ny repoblika voalohan'Andriamanitra. Faharoa, nandrian'ny fizarana faharoa zany na hoe repoblika faharoan'Andriamanitra, Andriamanitra nampandova ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao ho antsika zanak'olombelona dia inoaro ny tatana ny fitantanana ny tany tato amin'ny fizarana faharoa nataon'Andriamanitra azy. Ankehitriny raha jerena zany ny zava-misy eto ambonin'ity tany ity ary raha jerena koa ny zava-misy amin'ny tosaindra olombelona eran-tany dia anisany tena atao hoe raha mahita ny fifamonoana, adilahy politika, rabe mandriaka, doro-tragno, afo, tsy mamela mivalo dia ny fifampitifirana dia anisany atao hoe efa tonga eo amin'ilay fetrany tsy azo anoharana intsony zao ny tantaran'izao tontolo izao. Satria afa-po tanteraka Andriamanitra eo amin'ny famahana ny olana rehetrarehetrarehetra izay hoentina hanatsarana sy hoentina hierovana ny taniny dia voatery zany hamaraparana ny tantarany tany amin'izao fotoana izao Andriamanitra, hamaraparana ny tantarany tany izy amin'izao. Noho izany tsy ho safidrano intsony no hamarana ny fizarana faharoan'ny repoblika faharoany fa hamafy arety mandringana izy, hamafy ady be izy ary indrindraindrindra fa fifandirana maro. Ny fanjakana hiady fanjakana, ny firenena hiady firenena, ny mpizanaka sy ray aman-dreny hifanohitra, ny mpivady samy hitondra ny lohany ary indrindra ihany koa fa dia hiteraka ny korotana faharoa. Dia tamin'ny 2020 zany ve 2020 tamin'ny 5 ora maraina no hetsehin'Andriamanitra teo amin'ny toerany ny kintana anankitelo izay mitazona ny toesaindra olombelona, mitazona ny hasin'ny tany, mitazona ny hasin'ny zavaboary no hetsehiny teo amin'ny toerany zany teo Tsimotsinany ny habakabaka izao tontolo izao. Tamin'ny 20 février nasehon'Andriamanitra tamin'ny 9:07 ny planeta rehetra eny ambony eny ary voalaza fisy anankiray hanjavona io planeta io zany. Ary tamin'ny 17 marsa dia nikisaka nagnatsimo ity tantsika ity lasa 700 kilometatra ny anatsimo any. Dikan'izay zany ny équateur agny avaratra agny lasa lavabe, ny équateur aty atsimo lasa fohy dia izay tsy fifandanjana nisy eo amin'ny bolatany izay no niteraka tsy fifampitovian-kevitra, niteraka fikorontanana, niteraka tsy fahaiza mandanjalanja ny zavatra tokony atao noho ny fikisahan'ny tany eran'izao tontolo izao io. Tamin'ny 7 septambra 2020 lasa teo
natrangan'Andriamanitra teo amin'ny tablon'ny habakabaky lanitra ny programan'asany a de teo natrehan'ilay fifanakonam-bolana zany ny rahantsika teto Madagasikara nahita izany a ary raha hoanay mpandinika zany de raha nijery ny fomba fiditry ny aloky ny tany teo amin'ny volana de hita fa nitsofoka avy eo ankavanan'ny volana ilay aloky ny tany nanambara zavatra telo matanjaka tsara iny fitsofohan'ny tany hanakona ny volana iny zany hoe raha voalasa nanakona ny apahatelo ny volana ny tany de avy de voalaza fa fifandirana, fikorontanana, fifamonoana ary fifandroahana niakatra tonga teo amin'ny sasaka ambonimbon'ny volana izy a de niteraka ho mosary arety mandringana karazana aretina maro karazam-pisehoana zava-misy maro na ny ara-boajanahary zany na ny vokatra vitan-draolombelona dia mefara ady ihany koa rehefa tena tako natateraka total lay volana de nagnazava sahady fa fifamonoana ady fifandirana ary efara tamin'ny rahabe mandreka tsy fampitahorana io ary tsy faminanina io fa kosa fambara mety hitranga etetany de asehony agny amin'ny sarin-danitra eny de izay zany ny zava-misy hitanay zay de 3 aogositra 1724 de mbola hampiseho ny programan'asany ihany koa Andriamanitra zay nasehony ho amin'ny alalan'ny masoandro dikan'izay ilay masoandro ilay tany sy ny volana zany a dia hifandrimbona hifanapy hanakona io masoandro io amin'ny fahen'ny volana o 1724 hanakona ny masoandro ny aloky ny tany sy ny aloky ny volana ary hosoratan'Andriamanitra eo amin'izany fanakonana masoandro zany ao anatin'ny 9 minitra sy 24 segondra ilay programan'asany manaraka de mbola hofatariny eo moa zany rehefa mitonga ny fisehoan'izay fifanakona masoandro izay amin'ny 724 de nanaiky ty tantsika ity fahandray ny astéroïde zany astéroïde izany de azo lazaina ny hoe vato lehibe avy agny ambony agny zany zay managna lanja 507 kilometatra ary managna lanja 2,707 aligna sy 7 hectone ka raha aty ambonin'ny tany rianjaran'izay vato izay firenendehibe anakiroa aty Eropa sy Afrika no mety hopotika ary raha ny anaty rano rianjaran'izay vato be zay de hohorohoro tany no hiseho ary tragno maro eran'izao tontolo zao no hirodana amin'ny 320 amin'ny 320 dia hamoaka volana natao tanana i Dubai sisinoa dikan'izay zany io volana hitantsika maso io zany hanjavona ary hamboatra volana natao tanana i Dubai sisinoa mba hoentina haseho sy hatranga indray izany fisehoan-javatra izay hoe hataon'olombelona izay anefa de maharomotra ny fikasan'Andriamanitra satria ny olombelona zany de tokony hanaraka n'ilay didy sy fepetra zay nataon'Andriamanitra mihintsy eo amin'ny fagnatsarany sy fagnatoavany ny fitantanany ny tany ao anelanelandreo rehetra reo araky ny fahitana sy fandinihana ny voahary sy ny sarin-danitra de mety hisy sarin'olo-masina anankiray zay natsoina hoe Kristy mety hiseho eny ambony egny mba hoentina hamitahana zao tontolo izao ary hoentina hisintomana ny énergie-n'izao tontolo zao mba afaka hambolena oxygène agny amin'ny planète Mars de io Kristy hitranga eny ambony io de tsorina aminao fa tsy Kristy io fa lazera zay navoaka ny Dubai sisinoa hoentina hamitahana an'izao tontolo zao mba hisarihana ny énergie-ny olombelona hoentina hambolena sy hatao fitaovana ny oxygène agny amin'ny planète Mars ka raha mahamay ty tany ty ka tsy azo honenana intsony de manam-pikasana ireo manam-pahaizana fa hionona agny amin'ny planète Mars zao anefa ny planète tany irery ihany eto amin'ny planète zay nataon'Andriamanitra no afaka nametrahana ny mananaina sy ny zava-maniry ary ny zava-mystère rehetra ao anatiny eo amin'ny 1,320 de hisy vato lehibe anankitelo hilatsaka ihany koa avy eny ambony eny de zao ny faharovitan'ny voaly ny atmosfera io no hopozona voalohany indrindra ihany koa ho ny mananaina ety tany satria ilay rivotra zay efa natokan'Andriamanitra hiainana sy hivelomany mananaina eto tany hanjary hitsofohan'ilay rivotra zay tsy zakany taovam-pisefona avy agny ambony any ka hanafika ny taovam-pisefony mananaina rehetra sy hanimba ny zava-maniry rehetra eto tany de anisany handringana antsika olombelona koa zay faharovitan'ny atmosfera izay de avy eo koa
de zao izay fara sisa tratra velona amin'ny 13 septambra 2024 de izay ilay tian'Andriamanitra handovany tany vaovao sy ny lanitra vaovao tsy farandro ova fa fagnovana zany hoe hametraka ny repoblika fahatelo ny Andriamanitra amin'ny 13 septambra 2024 de izao no hafatra amintsika mananaina sy velona rehetra ry olombelona ho aiza moa ianao zao ro izy miverena andoharano tsika olombelona mahaserovo ilay ny andohana tsika olombelona fa Andriamanitra no nametraka atsika eto tany de hitandrina sy hitia ary hiaro sy hampamiratra an'ireo voahary no hariny ireo ary izany nahatonga azy hamorona atsika olombelona hoe raha tsisy mpikarakara reto zava-bitany tanako reto de ho zava-poana ihany kanefa sika olombelona ny nampalahelo de zao sika olombelona rehefa nomen'Andriamanitra ny teniny de lasa nagnazimba lasa nagnosiosy lasa nanao tsisy dikany ary lasa nanapotika ary nanao tsinotsinona ny rendohariny tanany reny ka nalahelo izy ka noho zany de mbola misy fotoana am'izao fotoana zao hierenana sy andinihana ary mbola misy fotoana am'izao fotoana zao hijerena todika ny zavatra vita rehetra miverena fa Andriamanitra tsy mahafo anao ka hoy aho hoe fandalovana ny tany fa tsy paradisa akory fa ny maty zay namelamamy de za maty fa matory miverena amin'Andriamanitra ianao ary atao mpolivava ny fivavahana fa ny fivavahana de natao ho ny fanahy fa ny zavaboary kosa de natao ho ny vatagna atsika koa aza pirafasina ireo fa mpifakatiavo fa izany nagnirahana atsika eto tany misaotra tompokolahy mankasitraka tompokovavy. Fandiniana ihany moa ny an'ireny mpandinika ireny mety ho tanteraka mety tsy ho tanteraka fa anjaran'ny tsirairay no mamantatra sy manao izay tokony atao arakaraky ny tandrify azy avy ambava homana ampony-heritra efa misy ny hafatra ny hoentiny ho antsika atao anatin'ireny fanampanazavana ireny mame fotoana ny fandaharana ho amin'ny manaraka indray ety ampamararana dia ankasitrahana izy nanaiky ny fampizara tamintsika atao anatin'izay hoe fifampizarana ny fandiniana ny natiora izay ankoatr'izay ihany koa tsy adino mankasitraka anao tany tokantrano sy misaraka amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy tato anatin'ny fandarana maitso mame fotoana ho amin'ny manaraka indray mandra-piana tompokolahy mandra-pitafa tompokovavy.